fa manome tantsoroka goavana ho an'ny gouvernemanta malagasy sy ny GIZ eo amin'ny fanaovana ny fampiroboroboana ny fampiasana ny angovo azo avaozina. Omaly dia nisy ny atrikasa fakan-kevitra andreo mpandrarà misehatra eo amin'izany angovo zany, angovo azo avaozina trany eto ny resaka zany. Teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton no nanaovana izany ary nahafahana anjery ny fomba isariana misimisy kokoa ny mpandrarà vahiny ao anatin'ity tontolo ity. Ny tontolon'ny angovo azo avaozina izay azo ambara fa mbola malalaka tokoa raha ny eto amintsika no asiteny. Fa ny tsikaritra eny an-tsena dia mbola maro ihany koa ny vary nafarana avy any ivelany amidy eny anivon'ny tsena eny. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra nefa dia efa maro ary mitobaka eny an-tsena ihany koa ny vary gasy, vary mena io ary entanina ny rehetra hoy izy ireo mba hanjifa izany vary gasy izany. Efa nidina tsikelikely ny vidim-bary amin'ny tsena ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Manomboka miakatra tsikelikely ny vary gasy amin'ireo faritra mpamoaka bary toy ny any Marivoay. Na dia izany aza mbola mitobaka eny amin'ny tsena ny vary nafarana ary mbola ambany kokoa ny vidiny. Tegna zao maka vary gasy zao 2,000 sy ray aly sy ray hetsy goniny, nefa tegna andafo 3,000 sy ray aly sy ray hetsy. Fa pakistanais zao hoe mangala tena hoe 4,000 sy 4 mba mangala 2,000. Le fiona fitoalina koa zany mba 2,000 io mizana maraka amin'ny dokera sy le vandafosana azy koa. Karakara zay zany le pakistanais le fangala. Tsara am'le izy mora fa ratsy amin'ny tegna le misakafo anazy. Hafa foana le antsika gasy fa mavesatra tsara. Nitaraina noho ny fitobahan'ny vary nafarana izay ireo mpivarotra vary gasy ao Mahajanga. Olananay amin'izao io avy amin'ny fitobahan'ny Pakistan be loatra zany. Amin'izao io lasa tsy mandeha zany tsena amin'ny vary gasy nefa tokony hidina, tokony efa hijoto zany ny vary gasy zao efa nijoto aloha amin'izao satria efa 5,009 alina, 5,009 alina farany ambony amin'izao io. Kanefa ny olana zany ny olona mbola mirona amin'ny Pakistan zany dia misy fiatraikany aminay mpivarotra le izy. Or nefa n'izay tsy manam-bola fa zay mitosa vola amin'ny microcredit, mitosa vola amin'ny Notiva, mitosa vola amin'ny Sipem, tsy voahenjika anay zao io volan'olona avy amin'ny tsy fandehanany tsenanay amin'izao ka tena tianay zany tokony hofanana zany ny Pakistan satria vary gasy zany efa maro ary efa hiakatra zany ny vary gasy amin'izao fotoana zao io. Ray volana zao io zany sisa dia efa hiakatra tanteraka ny vary gasy hidina ny vidim-bary. Miantso noho izany ny fanafoanana ny vary nafarana ny mpivarotra.